Fiadanan'i Jesosy ilay mamirapiratra eo amin'ny voninahiny no tononona amintsika rehetra. Meteza velomin'ny filazantsara. Izay indray no hafatra ampitaiko amintsika rehetra sady raisiko ihany koa amin'ity horonan-tsary hozaraiko anao anio ity. Raha vao miteny isika hoe velomin'ny filazantsara dia avy hatrany dia any amin'le resaka asa fivelomana no irona ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika. Izany hoe andeha ohatra anao pastora hianatra teolojia dia anokantena ary ino no ataoko ho asa fivelomako iahiko ny vady aman-janako en même temps manao ny asan'Andriamanitra tsisy maratry an'izany ainsi de suite ohatran'ny any amin'ny fotom-pinoana evanjelika reo fiangonana lazaina fa mifo entre parenthèse hoe mifo zay manokantena mandeha amin'ny processus ny antsoina hoe plein temps any amin'ny fiangonana zany no ahenonao sy ahafantaranao an'izany de ainsi de suite mitohy amin'ilay zavatra nolazaiko teo hoe asa fivelomana. Fa tsy izay no zavatra ho zaraiko antsika anio. Fa ny tiako ampitaina amintsika amin'le hoe meteza velomin'ny filazantsara. De araka izao anazavako azy izao. Isika zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva tao ampiasany tena fantatsika ny tantara fa nisy ny hazo zay nofaritan'Andriamanitra hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay nandrarana antsika zanak'olombelona ny amin'ny fanendrena azy fa amin'ny fotoana izay anendrena izany hazo izany no nambaran'Andriamanitra tsotoa tamin'ny Adama sy Eva amin'ny fotoana izay anendrena izany hazo izany dia ho faty tokoa isika zanak'olombelona. Izay hoe ho faty izay dia tafiditra amin'ny tenantsika ilay semonsa, ilay ota, ilay mahabibilava, ny bibilava izay semonsa mpanota bibilava, mpiodina amin'Andriamanitra pedapeny tsy tsy maheno sy tsy te hieno an'izany fa izay no vérité biblika zay hoe semonsa ny bibilava dia ilay ota zay no mahabibilava ny bibilava. De rehefa nanendry an'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy i Adama sy Eva, izany hoe nandika ny tenin'Andriamanitra azo mpanahy dia tonga maty. Fa le hoe manendry teto dia ny faritan'ny baiboly tsara ao amin'ny Genesis fa ny hinana ny oty hitany fa tsara mahateiza de ny oty an'izay izy rehefa azo mpanahy dia ny hinana dia tonga maty i Adama sy Eva satria nisy ota tafiditra tamin'ny tenantsika zanak'olombelona dia nanomboka teo dia voaozina ny tany, voaozina ny bibilava, ny kibony nandehanana, misy evim-panahy zany sy ny sisa rehetra izay miendrika amin'ny fijerintsika première dimension fahatezeran'Andriamanitra. De tahaka izay ihany koa ity hoe velomin'ny filazantsara ity satria isika maty tao amin'ny sany edena ny hinana an'ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy semonsa n'ilay bibilava ilay ota dia hoy aho hoe meteza ary velomin'ny filazantsara indray. Izany hoe izao zany ny vanim-potoana mihinana indray isika tenin'Andriamanitra, mihinana izay voasoratra tao amin'ny baiboly, mihinana ny Jesosy Kristy ary zay le hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay de miandoha amin'ny fihinanana ny tenin'Andriamanitra izay. Satria ilay expérience ilay pratika hoe mihinana mihitsy io ihany no afaka tena hoe mipaka mitondra akony sy mitondra vokatra, mitondra fanovana amin'ny tenantsika tahaka n'ilay tenany Adama sy Eva niova ho lasa tena mpanota, ho lasa être pécheur rehefa nihinana ota tao amin'ny sany edena ilay semonsa n'ilay bibilava de ohatran'izay ihany koa hoe mihinana tenin'Andriamanitra indray isika dia ilay tenin'Andriamanitra ho antsika iny no semonsa ny Kristy, vo Kristy tonga ao amin'ny tenantsika de iny indray no mamelona atsika ary mamono an'ilay ota semonsa bibilava tao amin'ny
sahany tena. Mino aho fa azonao tiany soratra masina ambara. Meteza velomin'ny filazantsara, minana tenin'Andriamanitra. Mazava be ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 4:4, Luc 4:4, Deutéronomie 9:7 manamafy an'izany zavatra niresantsika rehetra izany fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokin'ny vavan'Andriamanitra dia tsy inona izany fa ny soratra masina izay voasoratra atao amin'ny Baiboly. Tianao Jesosy, veloma tompoko.